Nanaitrany maro raha vantany vao nahita ny vaovao izay miparitaka tampidiritsirasira Facebook tamin'ity androandroany maraina ity satria nisy famalina izay azo lazaina nahirovaika ny teo amin'ny DG-ny ACM andriamatoa baba na gangsta baba sy ny dafy tao amin'ny ACM ihany tsy iza moa izay fa ibrizola somary nafampana ny adihevitra izay nataon'izy roa lahy reto ary izay no natonga ny mpanabavao maro nametra-panontaniana amin'ilay hoe firongony sa tsy firongony tao anatin'izany rehetra izany ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika tao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba ho no namantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka an'ity chaîne ity tena ko amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny olana izay mandalo ao amin'ny ACM no tena iompanan-tsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ny tsara ho fantatra ao anatin'ny politika ankapobeny amin'izao ankehitriny izao ny lasa tsy fanadino nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny mantsy dia efa nisy olana be i baba sy ireo zay mpiara-mobonantoka sy ireo firongo ny fitondrana teo aloha ireny ary izay ny afara tamin'ny fanatsarana azy tamin'ny asany moa tamin'izay fotoana izay ka voatery tsy maintsy nijanona tamin'ny asany izy tamin'izay satria nisy mihitsy ny fanesorana azy tao amin'ny orinasa mpitaterana izay ny asany tamin'izany fotoana izany taorian'ilay kabary sy ny resaka izay nataony tao amin'ny hainao manjery malagasy tany Madagasikara tany rehefa nitsahatra tsy niasa ny tenany dia tsy nilavolefona izy fa nitady ny fomba rehetra mba ahafahana manongana ny fitondrana teo aloha ary profiny zany moa ireny fitaritana bidon jaune sy ny fako izay noentina teny amin'ny lapan-tanàna tao Antananarivo renivohitra ireny nandeha ny fitaritana fako tamin'ny androny 900 Chaine fa tsy dia namokatra loatra izany tamin'izany fotoana izany fa tamin'ity fitondrana farany teo ity kosa izany hoe tamin'ny fitondrany Harilala Ramanantsoa dia iny fa raikitra amin'izay ny fitondrana bidon jaune izay noentiny niarahany tamin'ny Clémence moa tamin'izany fotoana izany ka iny hitantsika iny moa nivokatra izay fitaritana bidon jaune izay rehefa aveo nanomboka nirohatra ny GNZ izay nanampy azy ireo tao anatin'ny fitakiana jiro sy rano izay nampitaraina ny besiny maro tao anatin'izay fotoana izay raha toa ka fitakiana jiro sy rano tany am-piantohana dia tsy maintsy ny afara tamin'ny fitakiana fanonganam-panjakana izany hoe fametrahampialany filoham-pirenena mihitsiny aza izany fitaritana bidon jaune izay nataondry baba sy ireo izay niaradia taminy tao anatin'izany rehetra izany eny na dia ho aza nefa izay fitaritana bidon jaune izay fa raha tsy nisy nanampy na ihany koa tsy nanaiky hanampy azy ireo ny tanora generation Z sy ny maro hafa dia zavapoana izany rehetra izany satria mety tsy voaka pandresy tao anatin'ilay tolona izay natao rehefa niongana moa ny fitondrana rajoelina dia iny fa samy nahazo toerana avy ireo izay lohandohan'ny mpisorona izay isany nanongana an'izay fitondrana teo aloha izay ka isan'izany baba izay lasa DG-ny ACM izay nisolo toerana any colonel Damas izay voarorohy tamin'ny resaka Boeing 767 izay lasa tany Iran fa ny dafy sy ireo hafa kosa dia mbola samy nanohy ny asany avy niara-ny asa tamin'ny DG baba tao anatiny izay ACM izay hatrany ka efa ela moa no nandre sy maro ny resaka mandeha tsiroa nanomboka nandraisany baba an'izay fahefana amin'ny maha DG-ny ACM zay ao ireo zay milaza fa lasa miteraka resaka fanavakavahana ara-piaviana sy ara-poko ny ao amin'ny ACM ho ireo sasany ao ndray ireo sasany fa te hanadio ny firongony rajoelina ao amin'ny ACM no antony mahatonga any baba no mandray fepetra sy hentsitra tahaka an'izany ho ireo sasany ka mipetraka ny fanontaniana amin'ilay manao hoe inona ny tena zava-misy marina ao amin'ny ACM ao no mahatonga an'izay resabe mandeha etsiro izay fa tamin'ity androandroany ity kosa dia nanaitrany maro raha vantany vao nahita an'izay DG-ny ACM andriamatoa baba sy ny dafiny ACM izany hoe directeur administratif et financier tao amin'ny ACM izay lasa nisy famalina teo anatrehany mpanao gazety maro izay tonga tao amin'ny ACM tao ary ny afara tamin'ny fanagazana ny fiarany dafiny ACM
CM mihitsy mo izany rehetra izany satria tsy nanaiky ny hanao sonia ny taratasy izay nomeny any DG azy ity dafy ity amin'ny hofanesorana azy tsy ho dafy ao amin'ny CM izay intsony nilaza moa ny dafy tamin'izany fotoana izany fa tsy manara-dalàna io taratasy izay omena soniavina io ka ampanarao ny lalàna araky ny tokony ho izy fa vonina ny tena ko hanao sonia raha toa ka manara-dalàna izany rehetra izany ary mbola tsy naharay notification ny tenako tao anatin'izany rehetra izany araky ny nambarany andao aneo arantsika ny sombitsombony horonampeo tao anatin'izay disadisa izay nisy sady niteraka resa be teny amin'ny ACM zay tamin'ity androandroany ity tokony mamoaka ny taratasy ho an'ny zany non za tsy anao anika non za tsy manao ika satria tsy manara-dalàna ho izy teneniko anao dia ka raha tiako ampitena ny Misy presse dia c'est vrai oui un rattachement famille université en plus pour parallélisme des formes et famille sur daholo momba ny être très primitif voyez voilà tsy notification d'ailleurs za mo tsy tao tam'le audience extrait na primitif fa une fois notifié za là zany zay vao manara-dalàna io dia zany zany mitaiko hoe za tsy anao sonia raha tsy ara-dalàna ary mbola mipotsika MDG za ty tsy zay moko ny lalàna tsy manaikinaiky raha tsy ara-dalàna ka averiko fa raha tsy ara-dalàna ohatra ny za ty tsy manao sonia fa ara-dalàna fanaritsina atao raha Facebook rehetra non problème anao na afaka magnazavana zany ohatra nangataka 13e mois anao olo niasa efatrandro ohatra azaveo eo zany azaveo anao efatrandro anao nangataka niasa efatrandro nangataka 13e mois pour une année prime de performance olona niasa ray taona nimena zany ahoana anao DG mangataka an'izany raha nandalo tamiko io satria zany le sorako ny peleriko hoe le asa nomena za dia nataoko sauf le tsy nandalo raha nandalo tamiko anao tsy nanao sonia an'igny 13e mois zay anao ihany nanao sonia azy certes anao moa ataoko daty d'office anao ny certifié no nanao ny sonia zay fangatan'olona niasa efatrandro anao nefa nangataka tsara raha nandalo tamiko anao za tsy nanaiky anao nanao sonia pour GNSM no teny tsy voateo ary alia coopérative tena coopérative naratsy anao monsieur le président là natao sitraponao hatrany voaloha ka farany misy lalàna GNSM no miteny ny lalàna io ina fana mangatsy mamoaka tsy voateo ziary ina le fanao tsy mamoaka zay baiko fa tsy lalàna notification anao aza mikasikasika azafady anao teneniko anao ataoko règle izay no masaka azonarosy tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra isika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaika ny vidéo antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka sy tabaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa